Valy miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao maraina alakamisy fa efatra volana aprily izao sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany sy misitraka ny famindram-pony sy ny fiarovany. Lohandirantsika amin'ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindra mbola misotro anao izay amin'ny fitahiana sy fitantananao anay, misaotra fa nomenao tombonandro, tombo-potoana indray izay efa nay mandray ny fahasoavanao. Mangataka aminao Tompo mba hanamafy orina anay aminao ka izao maraina izao dia tianay ianao ny aloha lalana anay amin'ny zavatra rehetra. Voky zava-tsoa avy aminao ny fanahinay ary aoka tsy hanana iazay amin'izao fiainana izao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka i Jesosy no hitarika. Nalaina amin'ny Jaona 4:10 manao hoe hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mba fantatsika mpivahiny eto amin'ity tany mandalo ity mantsy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, hoy izy hoe tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Soritan'i Jesosy mazava ary miavaka tsara io lalana io. Io izay ihany ka na ny mpanota mavesa-keloka indrindra aza tsy afaka ny tsy hahita an'izany. Eto tokoa io lalana io ary masina indrindra ka tsy azo leferina hiditra ao ny ota. Natao ho azon'ny rehetra diavina nefa ilay lalana ary mifanatrotraka sy misalasala ary mangovotra dia tsy manana antony ilazany hoe tsy mihevitra ny mombo ahy Andriamanitra. Sarobidy eo masina ny fanahy tsirairay avy rehefa mioby ny mpanjakan'ny tany Satana, rehefa nolazainy fa azo izao tontolo izao rehefa voaloto sy simba ny fahotana avokoa isika dia mandefa hiraka avy any an-danitra Andriamanitra. Eny ny zanany lahy-tokany aza hanambara amin'ny mponina rehetra eto amin'ity tany ity hoe hitako ny fomba hanavotana anareo. Nahita vahaolana aho fa olana ho fanafana an'izay rehetra andalam-pahaverezana. Indro ananako ny taratasy fanafana anareo izay nasian'ny tompon'ny lanitra sy ny tany tombo-kase. Raha tsy manaiky an'izany ianareo dia tsy noho ny fahadisoana avy amin'Andriamanitra, tsy hoe tsy ampy akory ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fahasoavan'ny Ray sy ny Zanany, na koa hoe tsy nomena maimam-poana an'izany ka tsy afaka nisitraka ny fitiavana izay mpamalaheloko ianao. Raha very ianao izany dia satria safidinao manokana, tsy nanandrana ny Kristy mba hahazoanao fiainana. Maniry fantatra an'Andriamanitra, handrotsaka fitahiana, hanome famelan-keloka, famindram-po ary fanamarinana ho an'izay rehetra mino ny fitiavany sy manaiky ny famonjeny. Voniny Kristy hanambara amin'ny mpanota mibebaka hoe indro efa nesoriko ny elokao. Kristy no roy izay mampifandray an'Andriamanitra sy ny olombelona. Ny ran'ny Jesosy Kristy no miaro sy mahavitra ny mpanota. Iriko izany mba ho tanteraka aminao tokoa. Isan'andro dia aoka isika hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny Kristy. Raiso ho mpamonjinao isan'andro Kristy ary aoka isika hanantona anazy mandrakariva. Vavaka ary isika. Iranay tsara indrindra mbola faly ny fonay miantso anao amin'izao anio izao. Misaotra Tompo izay manome ny fahafahana ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misaotra ihany koa manome fitiavana anay maimaim-poana ary ihany koa manavitra anay amin'ny ota maimaim-poana. Mangataka aminao izahay mba hahaizanay hifahatra ny amin'ny ratsy rehetra satria ianao ny tokonay, ianao ihany koa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Eteza Tompo hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.